Fa eo amin'ny resaka famotsim-bola kosa indray dia nahazo fitaovana informatika amin'ny fiara-miasa frantsay ny Samifin ahafahany manatevina ny fahafahany mihetsika sy miasa amin'ny fanatsarana ny vokatra eo amin'ny ady atao amin'ny famotsim-bola ireo fitaovana informatika izay natolotra androany ireo. Mitetina €1 ny tedi-bidin'ireo fitaovana informatika natolotry ny fiaraha-miasa frantsay amin'ny Samifin na ny sampandraraha malagasy ny famotsim-bola sy ny famotsim-bolan'ny pirorona androany. Ahafahan'ny Samifin manatsara ny tolotry ny komeza dia manamafy an'izay fanatsarana ny fenitra zay satria rehefa hiditra amin'izany groupe Egmont zany tsika dia misy fenitra takina amin'ny Samifin amin'ny sampandraraha toy ny Samifin zany ka anatin'izany zay hoe fampitaovana ampy ahafahana manatanteraka ny asa zay. Marihana fa andray ny solotenan'ny groupe Egmont ny firenena malagasy amin'ny volana aogositra ho avy izao. La France, Maurice ary Angola no mpiay an'i Madagasikara. Izy ireo no miaro ny atota-taratasy firotsahan'i Madagasikara anatin'ny groupe Egmont izany. Zava-dehibe ny fidiran'i Madagasikara anatin'ny groupe Egmont satria tsy vitan'ny firenena iray ny ady atao amin'ny famotsim-bola sy ny famotsim-bolan'ny fampiororona fa ilana fiara-miasa amin'ny firenena hafa. Manamora ihany koa ny fanakalozam-baovao eo amin'ny mpikambana ny fidirana ao anatin'izany rafitra izany.